Ia de ampifaliana indray no iarabakanao sy iarahako aminao eto indray ary miarabanao sady indray amin'ny anaran'i Jesosy aho fahasoavan'Andriamanitra ane ho amintsika tsirairay avy. Androantsika de manana loha hevitra lehibe indray izay hotoriana sy ambara amintsika. Ny vidéontsika moa zao de efa any amin'ny laharana fa 720 laharana fa 720 ary izy ty moa de mandeha ihany koa ty toriteny ty de mandeha isakariva any amin'ny tanànan'ny Moramanga ao amin'ny FM 880 teboka aotra, mandeha isakariva amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 9 latsaka 5. De akoatr'izay de mandeha koa any amin'ny YouTube de any amin'ny Facebook mazava ho azy ao amin'ny journal koa na any amin'ny page misy page zay ao hoe fianarana fandalinana baiboly na hoe toriteny velona. De zarazara itsika ny ten'Andriamanitra mba ho fampaherezana sy mba fampiorenana ho antsika ihany koa am'izao andro farany izao satria lalan-danitra mantsy de mila fifampaherezana. Zay na tonga amin'ny Paoly ny teny hoe mahereza hozy izy amin'ny herin'ny faherezany, mahereza amin'ny herin'ny faherezany, zany hoe tena ilaina mihitsy zany tsika mifampahery. De ho anao indray ary hoa zao ten'Andriamanitra izao, za tsy hoe mitory aminao fotsiny fa mandray lesona tahaka ny olona anankiray zay manondro ihany io. Hitanao rehefa manondro ohatr'izao ny fanondro de ny anaky telo miverina ty amina fa ny anankiray makany am'le olona, zany hoe za zany ny asian'le izy misimisy kokoa de mandray lesona zany ao anatin'izay ten'Andriamanitra zay, fa tsy hoe faly toriteny fotsiny nefa tsy arak'izay koa le fiainako fa mandray lesona ao anatin'izay ten'Andriamanitra zay toriana izay. De voalohany indrindra ary de andehitsika hijery ten'Andriamanitra ato amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko fa 12 de ny andininy fa 9. Lioka toko fa 12 andininy fa 9 amin'ny anaran'i Jesosy. De nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary ny hevitra tao am-pony izy hoe ahoana no mataoko fa tsy manana fitoerana aho amoriko ny vokatro. Ary hoy izy, izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka anao zay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny vokatro rehetra sy ny fananako. De ilaza amin'ny fanahyko aho hoe ry fanahyko, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra noharianao. Toy izany zay nanangona na hoe zay manangona tahiry ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manany am'izay ainareo, zay hohaninareo na ny amin'ny tenanareo zay hotafianareo, fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Everiny goaika fa tsy mba mamafina mijinja ireny ary tsy mba nanana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelo azy, tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo. Amen. Ny loha hevitra zay ambara amintsika ry havana amin'ity androany ity de mahakasika ny amin'ny hoe mila manome lanja bebe kokoa ny ara-panahy isika. Mila manome lanja bebe kokoa ny ara-panahy, zany hoe raha lanjaina ambony mizana zany tsy kolombelona mantsy de tsy hoe fanahy fotsiny na hoe vatana fotsiny ara-nofo be fotsiny fa sady vatana isika no fanahy. Efa fatatsika zay, âme, corps, esprit. De raha samy lanjaina ambony mizana de le ara-panahy ny tokony ho ambonimbony kokoa. Zay mahatonga an' Jesosy any Matthieu toko fa 9:7 milaza manao hoe nefa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tsy hoe katsao aoriana fa katsao aloha, zany hoe ambony ny zavatra rehetra mihitsy, prioritaire mihitsy
prioritairement zany a le fanjakan'Andriamanitra. Io ny tsy maintsy atao vain-dohan-draharaha prioritaire. Fanjakan'Andriamanitra, fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Le fanjakan'Andriamanitra mazava ho azy fa ianao mivavaka, ianao manolo tena, ianao mamaky baiboly, ianao mihaino ten'Andriamanitra, ianao mangetaeta anao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le fanjakan'Andriamanitra. Lazainy Jesosy fa rehefa mibebaka ny olona de tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny mahatonga azy ny teny any amin'ny Marka 1:5-10 any milaza manao hoe fa efa akaiky ny fotoana ao izy. Fa efa tonga ny fotoana ao izy, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, koa mibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Rehefa mibebaka ny olona anankiray de tafiditra ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io. Ny fahamarinana indray moa de mazava ho azy fa le tenin'Andriamanitra no miguide antsika, le tenin'Andriamanitra no ankatoavintsika de tafiditra ao anatin'izay fahamarinana zay tsika. Raha lazaina tsotsotra le izy de hoe vérité absolue ny tenin'Andriamanitra, zany hoe fahamarinana faratampony. Be deabe ny olona mandranto fahalalana amin'ny resaka filozofia, be deabe ny olona mandranto fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky sy amin'ny alalan'ny resaka ohatra hoe Taoking, zany Taoking zany koa zao dia fianarana anankiray zay mampianatra ny olona ahazo fahalalana sy fahendrena. Be deabe ny olona mianatra any amin'ny Bouddha, fa ny tena faratampony de ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto hoe mila le fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany de mila katsahana meloa, atao ambony foana ny ara-panahy e. Raha samy lanjainy ambony mizana de atao ambony foana ny ara-panahy. De eto zany de misy tantara. Ina le tantara eto? Le tantara eto de nisy lehilahy anankiray nanan-karena izy io, ary mieritreritra tao am-pony izy hoe tsombotsondra angany toerana, tena mitobatobaka ny vola, be deabe ny fitahiana azoko, manana sakafo be deabe, niakatra mivokatra avy any ambanivohitra, inona zany no ataoko? De ozy izy manao hoe andeha ozy izy hanamboatra trano fitehirizana na magasin de stockage lehibebe kokoa noho izay efa nataoko. Zany hoe fananangana zany izy fa nanana trano fitehirizana, de noravany io de nataony ngezangeza kokoa mba hamorina ilay vokatra. De inona ny zavatra niseho? Lesona tiana tsoahana eto de zao hoe le ara-panahy tsy mba nitsonjoviny mihitsy, hoe misahirana amin'ny ara-nofo izy fa ny ara-panahiny zéro. Zany hoe tsy mba nisahirana amin'ny ara-panahiny mihitsy izy, tsy mba nandinika any amin'ny toetrany hoe manahoana moa za ty, sao de reto arina reto ary sao de azoko tamin'ny tsy fahamarinana, sao de tokony hibebaka, sao de tokony hiavana amin'Andriamanitra, sao de tokony handiny tena.